eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely de raina jesosy omena voninahitra izy satria fitiavana lehibe tena lehibe no nitiavany antsika zanak'olombelona indrindrindrindra fa isika daranaka tateoriana omena an'andriamanitra ho iaho nidera sy niaja ary voninahitra ny am'izany manaraka zany fifaliana lehibe ho ahy ho anay fiangonana refi androndra kely ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay fa eopotitry ny fahita lavitra am'ty andro androany ety hoy aho hoe engany ka ataon'andriamanitra tsapanao tena tsapanao ny alaliny zany fitiavany anao manokana izany tena tiantsika hoy aho ny tompoandriamanitra anisan'zany ianao profo fa tena tiantsika ny tompo de ity voalohany nanaiky naneritena izy nanaiky tonga olombelona ihany koa izy tam'zany no foanan'io andriamanitra io ny mahandriamanitra azy ahafahany manatratra ny tanjony sy ny programa anasany zay kasainy ho tanterahany teto ambony ty tany ity rehefa tonga olombelona izy ny tafosira io andriamanitra tompo zao rehetra zao io dia nanomboka teo dia nitondra ny anarana hoe jesosy izy faharoa marina fa efa nanota isika zanak'olombelona efa nanao diso efa nanao tsy fanao ary zany fahotany zany no nampisaraka ny olona tamin'andriamanitra zany fahotany zany no natonga ny ozina afaka ny tatao sy ny tambesatra teo amitsika zanak'olombelona ary zany fahotany zany no natonga ny fanaratsy afaka namatotra sy nanageja ihany ko marina daholo zany resahitra zany satria zany voalazany baiboly na de zany azy nasehon'andriamanitra foana ny fitiavany ka rehefa tonga tety ambony tany izy dia nanaiky nanolotra ny tenany ho atao sorona teo ambony azo fijaliana satria amin'ny alalan' zany sorona ny eken'zany ihany no lalana ahafan'andriamanitra mamonjy ny fanahintsika mba tsy ho very fa anana fiainana mandrakizay ahafan'andriamanitra mamerina atsika zanak'olombelona hoe ho aminy indray hoe ho anatreny indray iaraka amin'ny mandrakizay ahafan'andriamanitra manafoana ny ozina sy ny herina tsy hoe ho amin'ny olona zay mino azy intsony ahafan'andriamanitra manafaka ny olona am'ireo fatotra sy ireo geja zay nentiny devoly namatotra azy hatramin'izay ary ahafan'andriamanitra ihany ko manasitrana ny marary ahafan'andriamanitra ihany ko mitondra ny olona zay mino azy ho amin'ny fitahina lehibe ka rehefa vitan' jesosy zay sorona izay dia zao ny teniny vita ny misiony tety ambony tany manomboka atreo zany de mendrika ny ovonjena sy ho afana ny olona mendrika ny ositranina sy ho tahina ny olona zao mivolaza ato amin'ny jaona toko fahasivy amby folo de andininy fahavalo amby roapolo fahasivy amby roapolo fahatelopolo eno tsara ke voasoratra ary rehefa afaky zany de fantatry jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tam'izay mba hatateraka ny soratra masina de hoy izy mangetaetao ary nisy bakoly feny vinaikitra nipetraka teo ary nisy ponjy feny vinaikitra notoiza tamin'ny sopo ka nataony tamin'ny vavana ary rehefa nanandrana ny vinaikitra jesosy dia nanao hoe vita de niondrika de nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahany vita zany ny famonjena sy ny fanafahanantsika vita ihany ko zany ny fanasitranana sy ny fitahinantsika mendrika ny andray zany ianao zay mino an jesosy manomboka am'ty andro androany ity fa amboniny zany rehetrarehetra zany de zao ny voasoratra asiny apôstôly toko fafolo andy fahavalo amby telopolo jesosy kristy zay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanahy masa sy ny hery
ka mandehandeha manao soa manasitrana sy manafaka zay rehetra azy ny herin'ny devoly satria Andriamanitra momba azy. Riavana tian'Andriamanitra hoentina eo aminao, eo aminareo reo fahasoavana marobe zay efa notanisako taminareo reo zany. Noho izany de miantso anao aho ary mitaona anao mba ino sy anaiky fa Jesosy Kristy no lay Andriamanitra tonga nofo, tonga olombelona ho famonjena sy ho fanafahana antsika zanak'olombelona. Raiso izy ka ome toerana ao anatinao, aoka ny vavanao hisokatra ary hiteny mihitsy hoe Jesosy eo manaiky anao ho tompo sy ho mpamonjy aho, midira ato anatiko anao, mandroso ao amin'ny tokantrano misy ahy, mitoera eo amin'ny asa rehetra zay ataoko am'izao fahavelomako izao. Raha manokatra ny vavanao tahaka izany ianao de tsy salasala Jesosy ny androso hoe eo aminao, ny toetra eo aminao satria zany no efa teniny hatramin'ny elo. Mazava nge le teniny any amin'ny Apokalipsy 7:20, indro mitsangana mbaravarana ka mandondona Jesosy. Raha misy mihaino feo koa Jesosy ka mamoa varavarana ary mampandrosoa de hiditra ho aminy aho, hitoetra ho aminy aho, hiara sakafo aminy. Ka dia zay torohevitra voalohany omeko anao. Dingana voalohany amonjenanao sy anafahana anao matsy izany. Tsy misy azon'Andriamanitra atao matsy raha tsy eo aminao Jesosy. Zay izy no lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy makany amin'ray raha tsy amin'ny alalany Jesosy io. Fa ny dingana faharoa kosa de ity: anao manao hetsika lehibe zahay fiangonana Refy Androtrakely mandritry ny 2 volana. Hetsika hitondrana fanafahana ny olona rehetra zay mbola voafatotra na iza tsy misy avahana io. Zava-dehibe ny finoana sy ny fanekena Jesosy araka le Timotery aloha, fa mbola zava-dehibe toy zany ihany koa ny vavaka fanafahana atao ho anao. Noho zany manasa anao, manasa anareo izahay de ianareo zay mila famonjena sy fanafahana am'ty androandroany ity, mba amonjy ny fotoam-pivavahana arahana fanafahana zay karakaranay fiangonana Refy Androtrakely. Tongavy ianareo ny talata sy ny alakamisy, samy manomboka am'ray ora sasany reo fotoana ireo. Tongava ihany koa ny alahady, miditra 7 ora sasany fidirana voalohany, miditra amin'ny 10 ora fidirana faharoa ary miditra am'ray ora sasany ny fidirana fahatelo. Raha azonao atao de vonjeo daholo reo fotoana ireo. Fa raha ohatra kosa tena tsy afaka mihitsy anao ny andavanandro satria miasa na mianatra, dia tongava tompoko ny alahady. Ary asa manapaka mihitsy ianao mandritry ny 2 volana fa tongava manarika zany fotoam-pivavahana arahana fanafahana sy fanasitranana izany. Ny finoanay mantsy de izao momba anay ny tompo ary manamarina ny hetsika zay ataonay izy. Efa naneo an'izany fahasoavana izany Jesosy tany aloha tany raha naniraka andreo mpianana izy mba handeha hitorana ny filazantsara, anambara ny filazantsara, mba handeha hivavaka ny marary sy anafaka ny olona zay azo ny heriny devoly. Tanao zao ato amin'ny Marka 9:20 dia zao ny voasoratra. Marka 9:20 de andininy 20 zao voasoratra hoe: fa izy ireo kosa de lasaka nitoroteny eto tolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana zay nomba azy. Mazava ny voasoratra. Rehefa lasa nandeha reo mpianatra ireo nanao zay nampanaovan'i Jesosy azy hoe hitoroteny, torona ny filazantsara, hivavako any marary, any hivavako an'ireo olona azo ny herin'ny devoly. De hoy ny Baiboly hoe ary ny tompo dia niara-ny asa tamin'ny alalan'ny famantarana sy ny fakagana zay nampombana azy reo. Satria tsy miova Jesosy, tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay, de mino izahay, tena mino fa hiara-iasa aminay ihany koa ny tompo ary anamarina an'izao hetsika lehibe karakaranay fiangonana Refy Androtrakely izao. Anamarina ny vavaka
fanasitranana ataona izy, anamarina ny vavaka fanafahana ataona izy, anamarina ny fitoriana ny filazantsara zay herin'andriamanitra amonjena zay rehetra mino ihany koa izy. Ajanontsika atreo aloha zay tapany voalohany zay fa hiditra amin'ny tapany faharoa indray isika. Ny fantaniana mety hipetraka dia izao fa maninona izahay fiangonana refy androtra kely no manao hetsika lehibe toy izao, de hetsika hitondrana fanafahana ary hetsika hitondrana fanasitranana ho an'ireo olona zay marary, hetsika hitondrana fanafahana ho an'ireo olona zay azo niozina sy azo nyheriny faneratsy. De toy zao ny valiny, rehefa nandinika amin'ny baiboly ao ary mandinika ny zava-misy eo amin'ny olona maro am'izao vaninandro zao, de mahita sy mahatsapa aho fa tsy vitsy amin'ny olona no mbola misy ozina sy fanaratsy mitatao eo amin'ny fiainana. Zay fa afaka aloha de omena voninahitra Andriamanitra afaka zany izy, fa mbola be dehibe mihitsy ny tsy afaka, fa ao anatin'ny aretina mahaveryhevitra sy mahavery fanambola velona, mbola ve sara niotra sy gejan'ny fanaratsy, ary reny olona zay veryhevitry reny no ny aretina no nioza sy fanaratsy, reny zany no manosika anay mba anao hetsika fanasitranana sy fanafana lehibe am'izao vaninandro misy atsika izao. Tsy vitsy ho amin'ny olona no misy oza sy fanaratsy mitoetra ho aminy, tsy vitsy ho amin'ny olona no mbola misy aretina mahavery fanambola velona, ary tsy ny olona mbola lavitra an'Andriamanitra ihany anefa, na reo olona mbola nivelany vala, ivelany valan Jesosy, tsy reo olona ireo ihany no hitako sy tsapako fa mbola misy ozina mitatao sy mitambesatra eo amin'ny fiainana, verevitra noho ny aretina mahazo azy, fa hatramin'ireo olona efa kristianina, hatramin'ireo olona zay efa nino a Jesosy, nandray an Jesosy, manana Jesosy eo amin'ny fiainana, tsoroko aminareo anefa fa tsy ala eo amin'ny olona izany, tsy ala zany mihitsy nioza sy fanaratsy raha tsy tapahana sy foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Zany no antony nanomezan'i Jesosy fahefana anitsaka miainga sy menarana ary andresy ny heriatra na fahavalo tamin'izany fotoana zany ho an'ny mpanompon'Andriamanitra. Zany no antony natonga Jesosy nanome hery sy fahefana mba hivavaka ny marary, mba ho sitrana ny marary. Dikana voalohany zany ny finoana Jesosy, ny fanekena Jesosy, ny fandraisana Jesosy ho amin'ny fanasitranana, ho amin'ny fanafahana. Fandikana faharoa kosa de ny fanapahana ny ozina, fanafoanana ny ozina, fanlena ny fanaratsy ary fanaovana vavaka ho an'ny marary. Ino tsara zao zavatra tantarako aminareo zao, tantarana mpino kristiana izy ity, tantarana mpino efa nandray an-tompo izy ity, mba hatoganao tsy rorosaina salasala hoe de mbola mila an'izany vavaka spesialy zany ihany ve ny olona efa mpino, ny olona efa nandray an Jesosy. Mpivarotra legioma ity ramatoa ity, efa elaela no nisehon'ity tantara ity, de ny olana teo aminy zany zay nampionina azy de izao, hoy izy hoe tsy mahavelona ny varotra legioma. Zany no antony mahatonga anay hoy izy tsy mba mihinan-keny zany raha tsy amin'ny andro fety ihany, zay vao mihinan-keny. De nampion-tena tamin'izany izy, kanjo rehefa nitoriteny tao amin'ny fiangonana misy azy ao, satria nasain'le pasteur any mba hitoriteny tao anambarany amin'ny fanasitranana, fanafahana, de atao vao nazava taminy hoe tsy nivarotra legioma zay ataoko no tsy mahavelona, fa misosona sy fanaratsy zany eo amiko na ao amin'ny trano finenako, ka manakana fidiram-bola sy hoe ho aminay ka nivarotra legioma zay ataonay no tsy mandeha amin'ny zelonina. Ka rehefa nazava tamin'io renim-pianakaviana io ny fampianarana tamin'izany fotoana zany, de lasa izy nody, de nampiarina ilay fampianarana, nanaova mivavaka fanafahana tao anatin'ny trano misy azy, hatrany an-dakozia, hatrany an-tokotany. Ny olona zay nahita de nieritseritra azy ho lasa adalana verisaina satria mandroaka fanaratsy ao an-tranony izy, hatrany an-dakozia, hatrany an-tokotany. Kanefa tsy verisaina akory le ramatoa fa azo ny tsara ny fampianarana ary teo afaka izy, ka de nanao zay hetsika zay.
de raina Jesosy fa rehefa vita lay vavaka nataony de tamin'iny androny any de efa niova be ny fiainana, lasa nandroso vatra legioma nataony de lasa afaka nividy zavatra maro akoatra ny sakafo akoatra ny hena izy mba ho azo rio. De ndray mandeha nafantarako zany matsy de tafaona tamina pasteur anankiray izy, pasteur vavy fiangonana Rahavavy, de io pasteur io no nijoro ny vavolombelona ny tantarana zany fahasoavana lehibe zay nataon'Andriamanitra tamin'izany, de io pasteur io aveo no tantara tamiko de io hoe marina zany, resy tosika ny ozina, resy tosika fanaratsy tao anaty tokantranony de mivatra legioma teny amin'ny tsena misy azy nataon'Andriamanitra nandeha notain'Andriamanitra sy nabin'Andriamanitra. Ohatra faharoa ihany koa ity tovavy anankiray avy amin'ny fiangonana Rahavavy, efa 30 taona mahery izy zao, tsy manambady, tsy manatokantrano, nefa mba maniry ny anana an'izany izy. De marina fa io tovavy io mba manina endrika amam-bika, mba nianatra ary mpiasa-panjakana tsara karama, fa ny olana aminy de zay lehilahy miaraka taminy de nitantarainy tamiko hoe mamitaka, mametrapetraka, tsy manambady azy akory. Efa pino nandrain'i Jesosy io vehivavy io, efa tena naolo tenao Jesosy ary tena mafana fo a Jesosy mihitsy, kanefa de zay no nanjo azy. De fantatro mazava tsara zany fa mbola misy ozana sy fanaratsy any eo aminy, karaza le manaka anazy tsy roso am'zany fanambadiany sy tokantrano zany, de nataoko ny vavaka ho azy. Ary tao anaty vavaka nataoko azy de nanao krizy mihitsy izy, krizin'ireny olona voaka devoly reny, tena nanao krizy, nitsikasa tamin'ny tany teo izy de mbola nitoezako ny vavaka, saorana tompo fa taorina zay dia tsapany hoe maivana be ny fiainana, feno ny fanantenana izy, de tonga ho amiko matetitetika izy mba ametrahana tanana am'izao fotoana zao mba anaovana vavaka, ary saorako Andriamanitra fa namonjy an'io vavaka fanafana io izy lay etsika lehibe ataonay am'izao tsika mety an'izao. Matoky aho fa izy vaovao mahafaly tsy ela hoentin'Andriamanitra eo aminy. Riavana, mila fanafana ianao, mila fanafana ianao, na de efa mpino kristianina efa nandray an' Jesosy aza miandry fatiantoka na zavatra ratsy miseho, vo mitady fanafana ianao vo mila an'izany, mba dinio ary ataovy lesona ny nahazo an'ireto olona roa no tantaraiko taminao reo, hoe efa mpino kristianina reo olona roa no tantaraiko taminao reo, de hoy aho hoe mety nanao ahoana reny fiainana sy zay ho fiafarana raha ohatra ka tsy notapahana, tsy nofoanana ny ozina teo aminy, raha ohatra ka tsy nahiliko ny fanaratsy zay nahazo toerana teo aminy hatramin'izay, nanao ahoana re ny fiainana zany olo zany sy zay mety fiafarany ianao malala, fa ho ao anatin'ny olana mandavataona ary mandramaty mihitsy reo olona ireo raha tsy nitapahana sy nifanana ny ozina teo aminy, raha tsy nahilika tamin'ny anaran'i Jesosy ny ozina any fanaratsy zay fanitoetra teo aminy amin'ny maha-mpino kristianina azy. Eno tsara ihany koa zao zavatra tantaraiko manaraka izao, toy ny tamin'ny heriny izy ity, akoatra reo ozina sy fanaratsy mahazo toerana, nahazo toerana teo amin'ny olona, fony izy mbola lavitra an'Andriamanitra, fony izy mbola nanompo sampy, dia afaka maka toerana, afaka miverina eo ampino ny ozina sy ny fanaratsy, raha ohatra ka tsy mitandrina sy tsy malina izy amin'ny maha olon'Andriamanitra azy. Averiko indray hoe afaka maka toerana, afaka miverina eo ampino eo amin'ny olon'Andriamanitra ny ozina sy fanaratsy raha ohatra ka tsy mitandrina sy tsy malina izy. Saika isan'andro mantsy dia mitady zay verenana eo amin'ny olona, eo amin'ny olon'Andriamanitra ny ozina sy ny fanaratsy, saika isan'andro, ka rehefa tsy mitandrina, tsy malina ianao de tafaverina izy, tena possible ny afany miverina, ka ho ratsy fiafarany mpino kristianina tahaka zany, tafaverina izy ho eo. Ahoana ho Jesosy any boky Matio any 12, andoka vakitsika Matio 12 de vakitsika ny 7 to zao mivoasoratra, Matio 12 tokony efa hainao ty teny ity, 7.
raha mivoaka amin'ny olona ny fanay maloto de mandeha mitety tany tsy misy rano izy mitady fitsarana fa tsy mahita de hoy izy ody any amin'ny tranoko zay nivoako aho ary notoka izy de hita fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra ary de mandeha izy ka mitondra fanafito hafa koa miaraka aminy zay ratsy noho izy de miditra ireo ka mitoetra ao ary ny farany zany olony zany de tonga ratsy noho ny voalohany mazava tsara ny teny nataony Jesosy. Porofo ray lehibe hitembarako aminao ty fa tena mitady toerana eo amin'ny olon'Andriamanitra ny ozany sy ny fanay ratsy. Eno tsara voalohany mikasika any amin'ny Jesosy. Jesosy Kristy de fatatsika fa izy no ilay Andriamanitra tany an-danitra fa noho ny fahasoavany de naneriteny izy tafinosy ra tahaka atsika zanak'olombelona de tonga tety ambony tany sy mba hanao ny asa famonjena sy fanafahana, hanao ny asa fanasitranana sy fitahiana ho andreo olona zay mino azy. Ka rehefa hitany devoly fa ity lay Andriamanitra tany an-danitra tonga olombelona de noeritreretiny fa azo alay-panahy, azo fitahana ary azo gejaina tahaka zay nataony tamin'ny Adama sy Eva sy nataony tamin'ireo olon'Andriamanitra tany aloha tany. De tantarain'ny baiboly ao amin'ny Likotoko 4 fa de tonga tokoa mibaka fanahy naka fanahin Jesosy tsy indray mandeha na indro fanatratry ny telo tena nanao zay hoafany mihitsy ny fanay ratsy ny devoly nanao zay azahoana Jesosy fa Jesosy tsy azony tsy ho azony zany mandrakizay de rehefa tsy azony de nandao azy ny devoly de tonga kosa ny anjely ka nanompo an Jesosy. Likotoko 4 no manambara izany. Ka hitanao am'zany aza fa Jesosy Kristy aza Andriamanitra tany an-danitra nitondra titry hoe zanak'Andriamanitra tety ambony tany tsy nanatsiny amam-pondro sahany vitany ny nakafanany Jesosy tsy mainka fa isika zanak'olombelona zay te ho atana amin'ny fahiny asy fahiny fanketriny efa tonga am' Jesosy nahoana moa no tsy ho avy eo aminao zy akafana anao hitady lalana mba hiverenana aminao akana toerana eo aminao ndray efa ntena zany Jesosy lay teny vakiko teo hoe mikasy any am' Jodasy ohatra faharoa io de efa volombelona mitohaka amin'ny tendany isandreo apôstôly any Jodasy isandreo nahazo fifanana tao am' Jesosy any Jodasy isandreo olona zay nataony Jesosy fitaovana teo an-tanany Jodasy kanefa tateorina dia tantaraten'Andriamanitra fa nahazo toerana teo aminy devoly satria zay nahaka toerana teo aminy mihitsy ny fanay ratsy nitady toerana teo aminy de azony an-tanany Jodasy. Mazava bainga voasoratra atao amin'ny Lioka 12:17 fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy lay atao Iskariota anankiray tamin'ny 12 lahy de nakao amin'ny lohampisorona sy ny lehibe ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny am'izay amadiany an Jesosy amin'ireo. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy lay atao hoe Iskariota anankiray tamin'ny 12 lahy apôstôly izy fa de zay tafitra ny devoly nazo toerana teo aminy devoly ka ahoana no ilazanao fa tsy misy mpinina na tsy misy olona efa nandrainy Jesosy ka hoe tsisy ozina na tsisy devoly maso toerana zany tsony eo aminy. Ahoana no ilazanao zany ry havana malala? Rehefa tsy mitandrina, rehefa tsy malina ny olona anankiray mpino kristiana anankiray malona fitaka ataony devoly saika isan'andro de possible ny atonga azy tafaverina ary ny atonga azy ho tafiditra ka mahazo toerana eo amin'ny kristianina eo amin'ny olon'Andriamanitra. Voatsely zay nisy fianakaviana anankiray fianakaviana maromaro moa zany izy ireo hoe niona tamiko tao am-boroko de niresaka tamiko izy ireo fa tsy mandroso tahaka ny teo alohantsony ny asa fivelomany, tsy mandroso tahaka ny teo alohantsony, tsy mampidi-bolona tsara tahaka ny teo alohantsony zareo fa ny hitany de hoe fa tiantoka ary trosa de fa maninona hoa ianareo no natsapy izany
de nitantarainy hoe nisy nanao kasiparana nisy na misavy fa rehefa tena diniko ny resaka nataony de mety mitombona hoe na siny olona kasiparana na misaviny olona de satria ny tsy fitandremana atao aminy tsy famalina de tafiditra lay akasipara tafiditra lay famisavina de lasa nisy tsatoka tamin'ny asa fivelomana lasa diratrosa izy menakavy de nataoko ny vavaka fanafahana rehefa nataoko vavaka fanafahana de nanao krisy reo olony ireo tamin'izy nataoko vavy nanovana vavaka isorana tompo fa tena natsapa fiainana tena maivany zareo taorina n'izany vo tsy ela nisy indry zavatray riavana mila fanafahana ny olona na de efa mpino kristianina azy de zao na ozina sy devoly efa nolovaina tam'ireo ray aman-dreninao na ozina sy devoly tafaverina sy tafiditra indray taty aorina noho tsy fahamalinanao de zao ihany tsy maintsy tapahana sy foanana zany tsy maintsy ahelitra zany devoly zany fa raha tsy esorinao aminao zany de anana olana mandavataony ianao ary anana olana mandra maty mihitsy azy ny mampalelo nefa indraindray dia ny mahita fiangonana kristianina mpino kristianina mpitarika kristianina tia mitsikera sy manohatra fotsiny ny tena raha mandreany zany fampianarany zany tsy mba manaiky ho namana izy anohatra ny favalo iombonana fa izy indray no mitsikera sy manohatra riavana malalo ty olo anakira ty zao milona maranoko ny efatra de zao tafatraka tam'ireo mpiaramiasa tamiko izy de mitsikera sy manohatra fotsiny hoe ny pasternareo dia tsy manakambara fa tsy osina sy fanyaratsy satria tsy misy manambara n'zany ny olona de zany mahatsapatena hoe tokony ambarako zany mba fako manavavako an'ny olona de ambarako kanefa io olona mitsikera io manohatra io zana ny telo ny rainjana ny telo ary efa ela nampino kristianina azy malaka kehitriny mba maniry ny tianambady izy nefa tsy manana tokatrano de tsy tokasaina mihitsy izy am'zany hoe fa inona re mahatonga manana fiaina tahaka zany de ho iaho hoe ozina sy fanaratsy mbola hoaniny tsy mbola voadaka tsy mbola voilika no fototry zany riavana malala tia antsika rehetra ny tompo tia anafaka antsika izy zao ny fotoana n'Andriamanitra ny voatokany ho anao noho zany famaranako ny afatra manasinareo hoy aho manasinareo ny tenako tongava tompoko am'izao etsika lehibe karakarainay zao na inona karazana ozina sy fanaratsy mahazo anao na manao sy manahoana ny erina sy fahefany de tongava fa Andriamanitra zay fa niatso anay ho mpanompo nanositra anay ho am'izao fampony izao de ombanay tahaka nombany andreo apôstôly izy raha ivavako anao zahay mba ho afaky anao tongava tompoko ny talata sy lalakamisy miditra am'ray sasany efa nambarako teo zany ny alahady miditra amin'ny fitsasany fidirana voalohany am'y folo ny fidirana faharoa ary am'ray ora sasany fidirana fahatelo tongava foany ianao mandritry ireo fotoandreo asa tapaka mihitsy afaka miona aminay ihany ko ianao afanay miresaka tsara aminao sy mivavako anao tsy miova Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay mila fanafahana maro amin'ny olona zay fa afaka aloha de omena tehaka Andriamanitra ny am'izay fanafahana zay fa ho azay tsy mbola afaka de asaina manokana mba ho avy miterany azy ary ny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanay masina anodrika alohantsika isika am'izao fotoana zao ivavako anareo zay marary ivavako anareo ho an'izay mbola misy oza fanaratsy tombono anareo ty androandroany ity akoatra ny fahatokavanareo mamonjy anay etsika lehibe tsy karakarainay aondry alohanao azy ry Andriamanitra rainay malalo rainay masina rainay zay ny an-danitra misaotra makasitraka anao noho ny alehibe ny fahasoavanao ka afaka nitondra ny teninao tamin'ity androandroany ity mifona aminao aho ho andreo olona zay teopototry ny fahita lavitra nandre azo afatra zao mifona aminao aho ho andreo zay mbola azo ny devoly antanana ka ataon'ny jambany masompanany tsy afatarany marina mba andraisan'ny famonjeny sy fanasitranana sy fanafana ary fitahiny amin'ny anaran'i Jesosy mandidy andreo aretina rehetra miala ny tenany olona sitraniko amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary ary amin'ny anaran'i Jesosy tapako ny ozina foanako ny fisina fanaratsy ary vako re olana zay nietitra teo amin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano ho amin'ny fitahinany olona ary mivavaka aminao araiky eo mba ho tahinao zao etsika fanafana lehibe ataonay fiangonana refy androrekely zao mifona aminao andre olona zay voafatra sy voageja ataovy resy lahatra izao ka hiazakazaka hitady ho famonjena ao amin'io etsika lehibe ataona io
amin'ny anaran'i jesosy no anaovana vavaka misaotra raikio. Halleloia, amen. De zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany etya, ka dia saina daholo ianareo rehetra na iza na izy ka matsapa hoe mila famonjena, mila fanasitrana, mila fanafana mba ho avy. Samy tain'Andriamanitra tompoko amin'ny herin'ny ray. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.